Ivoaka ao amin'ny rapitsy topoko lasy topoko vavy ny gazety Mahery laharana fa 270. Ity gazety dia ny tontolon'ny fanatanjahantena no tena afantarana azy. Ny tontolon'ny baolina kitra, ny mahakasika ny rugby no isan'ny sarihana ny sain'ny mpamaky ao amin'ny laharana voalohany. Na ny pejy voalohany ity gazety ity, Ligue des Champions maro ireo mpilalao ny Real de Madrid sy ny Barcelona no ifindra toerana. Eo amin'ny rugby top 14 kosa, tsara telo ny voaroaka fa nanao kolokolo kitra division voalohany. Verina niakatra indray ny mpilalao ny Saint-Michel Jet Mada, mpilalao 40 hiatrika ny mondial pupille. Afro-basketmen U16 vonina andray ny hetsika ny malagasy. Akoatr'izay dia tsy adino ity gazety ity ihany koa no mitondra ny lahatsoratra natokana ho an'ny fiarakodia azo atao hoe ika farany, ary ny lahatsoratra natokana ho an'ny olon-dehibe. Araka izany toko lasy topoko vavy dia aza adino manjifa izay gazety Mahery izay ivoaka ao amin'ny rampitso. Fa mifarana eto ihany koa ny fampalalana vaoantsika isan'ny vaovao songadina nentina ho anao ny faneho-kevitry ny filohan'ny teteza mita mahakasika ny filatsahako fidindramatola Laura Valomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia isaorana feno ianao nanaraka izay hatramin'ny farany. Ho amin'ny rampitso ny fotoana manaraka manome fotoananao ny sampana fampalalana vaovao eto amin'ny fahitalavitra matv. Veloma tompoko.